Salama daholo androanisika de ndondera asiantsika resaka ny mahakasika ny toetsaintsika malagasy sy ny haratsim-panahintsika izay isan'ny fototra iray lehibe mahatonga an'ity nositsika ity no lasa tafahitsoka ambany dia ambany tahaka an'izao eo amin'ny lafin'ny fahantrana. Io zany dia ny toetsaina no tena mitondra an'io zavatra rehetra izay mianjady amin'ity nosintsika amin'izao fotoana izao ity satria raha mijery sara isika dia isika malagasy isan'ny olona azo lazaina fa mahantra toetsaina. Mahantra toetsaina ho iaho satria nahoana raha amin'ny zavatra ratsy isika malagasy angambany dia tena mety azo lazaina fa mety azo voalohany toy ny famosaviana, fialonana ary ny tsy fahazakana namana rehefa tafa izay. Eo ihany koa ny tsikotsiko sy ny tariny izay isan'ny tena azahoantsika lohalarana ihany koa satria isika malagasy dia tia mitsikera nefa tsy mahavita akory fa faly ny hanakina izay vitany hafa nefa tsy mba mandroso vahaolana akory. Dia ahoana moa zany no ataontsika handroso amin'izay toetsaina tahaka an'izay. Ka ny mahakasika an'izay no fakafakaintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne-nantsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny mitsisy sy tomatao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Matetika isika malagasy dia manome tsiny ny fitondram-panjakana satria lasa mahantra fadiranovana isika malagasy indrindra amin'izao fotoana izao. Fa ny tsitsapantsika sy ny tsy tonga ao an-tsaintsika nefa dia tsy dia ny mpitondra loatra no mahatonga isika malagasy no tafahitsoka tahaka an'izao fa ny toetsaintsika ihany no antony iray lehibe izay tena rongoro fototry ny afo mahatonga an'izao fahantrana lalina izay mianjady amintsika voaka malagasy izao. Toetsaintsika ihany ho iaho satria nahoana isika malagasy mantsy dia azo lazaina fa karazan'olona izay tena be fialonana raha eto ambonin'ny tany. Izany hoe raha vao mahita namana tafatafa kely dia iny fa mialona ary ny zavatra tonga ao an-tsaintsika amin'izay fotoana izay dia hisompatra an'ilay namana rehefa tafatafa kely iny fa tsy mba manana eritreritra ny mba hanadiady hoe inona ny tokony nahatafa azy dia mba hiezahana mba ho tafa tahaka anazy koa ny tena izay mbola tsy tafa. Isika malagasy ihany koa dia tia mitsikera ny zavatra vitany hafa nefa tsy mba mahavita akory ary falifaly ny tsikera izay nefa tsy afaka mandroso vahaolana akory manoloana an'ireo olana izay tokony misy lesoka ho arenina eo anivon'ny fiarahamonina na ihany koa amin'ny fiainana andavanandro. Raha izay fialonana izay aloha dia tena mahazo voalohalarana mihitsy sika manderan-tany angambany. Tsy vitany eo ihany izay fialonana izay mbola miampy an'itony resaka famosaviana itony indray. Eo amin'ny resaky ny famosaviana indray dia ataoko fa isika malagasy ihany koa no tafiditra ao anatiny izay voalohany tena mifamosavy izay raha hoarina amin'ireo firenenkafa. Tadidio anefa fa ao anatin'izay famosaviana izay tsy olona lavitra anao no hamosavy anao fa ny olona ankaiky anao ihany. Na izy io olona izay tena natokisanao, na izy io olona namanao ankaiky, na ihany koa ao anatin'ny fianakavianao mihitsy dia ny iray amin'ireo no mety hamosavy sy hamotika anao eo amin'ny fiainanao satria tsy zakany ny mahita anao rehefa tafatafa kely izay ka izay no antony miteraka fialonana ary miafara amin'izay famosaviana izay. Ary ny mahagaga sy mahatalanjona mantsy ny eo amin'ny resaka famosaviana ity satria ny famosaviana mantsy karazany filalaovana odigasy ihany ary isan'ny manaratsy endrika ny odigasy izay resaka famosaviana izay satria raha vantany vao miresaka fanafody gasy dia ny zavatra tonga ao an-tsainy be sy ny maro avy hatrany dia ilay hoe famosaviana izany nefa tsy voatery famosaviana ireny odigasy ireny fa misy amin'izy ireny dia hoentina mitsabo tahaka anirony fitsaboana noetim-paharazana irony. Fa ny mahagaga amin'ilay mpitsabo sy ny mpimasy malagasy mantsy dia ny eo amin'ny resaka famosaviana izay rehefa haka fanafody ratsy ndeha hamosavy olona ny olona anankiray
iny fa tena masina ary tena mandaitra vetivetikely dia raikitra izy zay famosaviana izay fa rehefa haka fanafody hoentina hitady vola ohatra na ihany koa hoentina hampivoatra ny fiainany tsirairay dia toa tsy mandaitra loatra izay fanafody alaina amin'ireny mpimasy reny ka eo indrindra ny fanontaniana izay mipetraka amin'ilay hoe ny mpimasy ve izany dia natokana ho an'ny fanafody ndesina ho am'savy ihany no tena masina ao aminy sa ahoana ny tena marina amin'ity resaka mpimasy ity ary izany resaka famosaviana izany dia hita taratra foana na amin'ny malagasy izay monina sy mipetraka ao Madagasikara ao na amin'ireo malagasy izay mila ravinahitra ampitan-dranomasina dia ahitana soritra an'izay famosaviana izay izany hoe manaraka foana ilay toetsaina izay efa ratsy hatrany an-tanin'olona any raisitsika ohatra fotsiny zao amin'izay resaka toetsaina tsy miova izay ho amin'ny malagasy na dia efa monina sy mipetraka ampitan-dranomasina ary na efa antaonany maro izany iarahantsika mahita sy iaraha mahalala fa ny ankabetsahany vehivavy malagasy izay manambady an'irony vazaha irony dia saika vehivavy tsy dia nahita fianarana ny ankamaroan'izy ireny fa nohony izay hoe tanjon'izy ireo ny hitady vazaha ho atao vady izay dia iny fa nandeha ny rody hetseroa amin'izay fitadiavana vazaha izay ka nahazo vazaha rehefa aveo dia lasa nipetraka any ampitan-dranomasina any ka noho izay dia tampoka be amin'izy ireny ny fiovany izay toem-piainana izay satria lasa ny lalao ero tampoka ka tsy vitsy amin'izy ireo no tsy mahazaka an'izay fiovana tampoka izay ka lasa manambanimbany ny piraitanindrazana na ihany koa lasa mahay vava etseroa amin'izay fanohen-kevitra ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook izay indrindraindrindra fa tato ato zay dia isany hita taratra amin'izay fanohen-kevitra mavaivay ao anatin'ny Facebook izay toy ny Kastia zanaky Bemarivo izay malagasy sy monina sy mipetraka any ampitan-dranomasina any ary malagasy izay manambady vazaha moa izany Kastia zanaky ny Bemarivo izany dia matetika maneho hevitra tsy dia tsara loatra raha ny fanehoan-keviny izay hita hatramin'izay raisitsika ohatra fotsiny zao tamin'ity herinandro ity izay fantatra fa nodimandry ny mpanakanto Flasby ka raha vantany vao nahita an'izany publication izany ny Kastia zanaky Bemarivo dia iny avy hatrany fa tsy nanadiady akory fa raikitra ny fanehoan-keviny tao anatin'ny Facebook tao izay fanehoan-kevitra somary isany nanaitra ny besiny maro ihany ary nampihetsy-po ny rehetra mo raha vantany vao nahita an'izay fanehoan-kevitry ny Kastia zanaky ny Bemarivo izay satria fanehoan-kevitra toa miendrika tena ara-tsimpanahy ary noraisin'ireo izay mpankafy an'ny Flasby fa tena mety hamosavy angambany ity Kastia zanaky Bemarivo ity ho izy ireo raha izao fanehoan-keviny zao satria olona efa hita fa maty izao ve dia mbola sahanao ihany ny maneho hevitra amin'ilay hoe vao maraina ny andro ny publication nareo dia manaitrahy matory manelingelinahy amin'ny fahasambarako amin'ny tony fatinareo itony hoy Kastia zanaky Bemarivo hatrany nefa ny aina iaraha manana ary samy malagasy isika rehetra ary eo ihany koa ny amin'ny mahasamy vehivavy azy ireo zay ka tsy tokony nataony Kastia zanaky Bemarivo izay fanehoan-keviny zay raha toa ka mba mahatsapa tena izy fa mitafy no famandra tahaka ny olona rehetra fa tsy hoe rehefa mipetraka any andafy na ihany koa rehefa manambady vazaha sy milalao an'izay ero izay dia lasa mivadika olom-baovao na ihany koa tsy malagasy intsony na tsy mitafy no famandra tahaka ny malagasy rehetra fa io zany araky ny fomba fitenenana izay ny zavatra mahavoa ny omby mainty mety ahavoa ny omby malandy mety androany izao any amin'ny fianakaviany manamanjo any amin'ny Flasby no hiarany izay vona izay fa tsy misy mafantatra ny ampitso isika ary mety ho any amin'ny fianakaviany Kastia indray izay no mety ho isy an'izay vona izay amin'ny rahampitso any izay mbola tsy fantatra tsy hoe maniry ratsy akory isika fa mba maneho hevitra ihany amin'ny alahelo amin'izay fanehoan-kevitry ny Kastia zanaky ny Bemarivo izay hita fa tena tsy mendrika izay fanehoan-kevitra izay ka izay ilainy lazaiko tery ampiantohana fa isika malagasy dia isan'ny olombelona tena mahantra toetsaina ka
tokony manova isika raha toa ka te hivoatra amin'izao fahatrana lalina izay mahazo isika malagasy sy ny firenentsika izao. Izay sy zay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misisy tomboko tagasi tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa.